Amen. Dia faly miaraba antsika indray ry havana. Tafahoana amin'izao alahady hariva. Feonantsika isaky ny mivantana eto amin'ny Facebook izany amin'ity vondrombavaka mihaja Andriamanitra ity hifampaherezantsika sy hifampitondrantsika mbavaka raha misy fampianarana, mety misy fampibebahana. Izay asain'ny tompo lazaina moa izany dia izay no ambara mandrakariva. Alohan'ny zavatra rehetra dia metraka izao fotoana izao tsika ambavaka, hiary vavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra rainay amin'i Jesosy Kristy Tompo. Miteranao izay mankalaza, manome voninahitra satria ianao no Andriamanitra ianao no Andriamanitra ambony, Andriamanitra avo indrindra, ilay Andriamanitra nahary izao rehetra izao, namorona ny tany sy ny lanitra, izay rehetra eo aminy sy ny any amin'ny anaty ranomasina rehetra. Ry Andriamanitra tsy miova hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay. Ianao no ivavahanay, ianao no antsoinay, ka dia ampidino ny lanitrao, ahondreo ny lanitrao, akasitrao izao fotoana izao. Mitoery ianao ankehitriny ary midina. Aza mijery ny fahalemena, aza mijery ny tsy fantanterahana Tompo, fa mangataka sady mandrakariva koa ny famindram-po ary indrindra ny rahan'ny zanakao Jesosy Kristy hanadio sy hanavao mandrakariva. Ka dia mangataka ny fainao masina ampiteny ankehitriny, midina fanahy masina, tenena araka ny fombanao fa vonin-keno izay dia misaotra indrindra, manolo-tsaina, manome fahendrena, ka dia ho voninahitrao irery ihany izao ry Jesosy Kristy ary amin'ny anaranao naovana izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Amen. Dia araka ny teny teo moa izany dia faly izay ny tenako manokana mihaona indray eo amin'ny alahady. Efa fantatsika angamba fa fanotelony izany izao no miseho mivantana, miseho misary ohatr'izao izany ny fampaherezana ataontsika. Ka dia isaorantsika ny Tompo amin'ny fandaminana sy ny fandrindrana rehetra. Androany dia tenin'Andriamanitra mety ho mafimafy amintsika ihany ilay izy satria rehefa miteny moa ny Tompo dia ny tena araka ny iraka izay teneniny dia manatanteraka fa ho fampandrosoana ifampianarantsika handroso mandrakariva, handeha amin'ny fantanterahana indrindra hoe handeha hiditra any an-danitra amin'ny rehefa ho avy Jesosy raha tonga izy, ary indrindra ifampitaizitsika ho amin'ny solika mba ho anisan'ny tafita fa tsika indray no voasakana. Ny ten'Andriamanitra ametrahantsika sady betsabetsaka ny ten'Andriamanitra ho vakiana androany, fa ny ametrahana azy dia efa vakiantsika sady ny eo amin'ny Isaia toko fahaenina amby efapolo ny andininy fahadimy dia aorianan'izay ny asan'ny apôstôly toko fahavalo amby roapolo ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Ny Isaia toko fahaenina amby efapolo aloha izany no vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy, toko andininy fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ampitovianareo amin'iza moa aho, sy amin'iza no hanoharanareo ahy, ary iza no ataonareo ho tahaka ahy mba hitahany amiko. Andriamanitra izany io miteny io, ilay Andriamanitra avo indrindra nahary ny lanitra sy ny tany no miteny amin'ny zanak'Israely, nampitondrainy amin'ny mpaminany izany, mpaminany Isaia moa izany nampitenenany teto hoe: ampitovianareo amin'iza moa aho, sy amin'iza no hanoharanareo ahy, ary iza no ataonareo ho tahaka ahy mba hitahany amiko. Fanontaniana nataony izany amin'io. Mbola verenantsika izany ilay ten'Andriamanitra avy eo fa ho vakiantsika sady ny ao amin'ny Isaia toko fahaenina ihany izy, fa ny asan'ny apôstôly no hamakiantsika anazy. Ity izany ity asan'ny apôstôly ity rehefa nangataka amin'ny Tompo, inona moa izany Jesosy no ifampaherezana ho zaraina indray amin'ny androany, dia miteny ny Tompo hoe: tsara mbola mijanona ao amin'ny asan'ny apôstôly. Ny fampiherezana roa teo aloha izany dia nilaza ny asan'ny apôstôly ny amin'ny namangian'ny fanahy masina ny mpianatra rehefa nilasy Jesosy, dia ny fijoina vavolombelona sy ny
asan'ny fanahy masina, ny fibebahana, indrindra ny iraka natao rehefa nifidy ny mpianatra ny Jesosy sy ny fanahy masina hoe naniraka azy ireo dia hoe inona ny zavatra nitranga, inona ny zavatra niseho koa taorian'ny fidianana azy talohan'ny fidianana azy dia fantatsika tsara fa olona iasan'ny fanahy masina ozy izy sy misy fahendrena zany no nifidiana zany tamin'ireo le rahalahy fito ankoatran'ny apôstôly efa niaraka tamin'i Jesosy. Izay nilatsahan'ny fanahy masina koa, nisy 20 izy nilatsahan'ny fanahy masina tamin'ny asan'ny apôstôly io dia teo zany ry Stefana, teo koa zany i Filipo izay nitarimy fanahy masina ka nitory sy nanambara ny fahaveloman'i Jesosy. Paoly moa zany tsy hafelina amintsika intsony fa Paoly tena anisan'ny voalaza betsaka amin'io asan'ny apôstôly io izy niona tamin'i Jesosy, nivangian'i Jesosy. Paoly izay tena jiosy nafana fo, anisan'ny hoe tena nitana ny famarinan'ny jiosy nefa rehefa niteny Jesosy nifanena tamin'i Jesosy Kristy izy dia hoe izy zany maninona ianao manenjika, fa rehefa nifanena tamin'i Jesosy izy tonga tamin'ny fanahy masina dia nivadika mihitsy. Tsy ohatran'ilay Paoly teo aloha, Saul ny anarany moa zany teo aloha fa lasa Paoly izy avy eo no nividian'ny tompo. Izay koa zany mbola misy fampianarana amin'izay rehefa handray andro any hoe maninona no miova ilay anarana koa, hoe masin'Andriamanitra na sy ny anarana vaovao ianao rehefa manaraka ny tompo mbola misy fampianarana amin'izay any aoriana any fa tsika zany mandeha miadana, betsaka ny fampianarana tian'ny tompo zarany eto. Fa amin'ity asan'ny apôstôly ity zany mamaraparana azy dia arak'izay hoe ny asan'ny apôstôly averina kely any zany fa dokotera Luc no nanoratra azy. Zany hoe dokotera Luc ity tsy tao anatin'ilay mpianatra ny fidiana fa anisan'ny asan'ny fanahy masina koa, ary izy no nitantara ny tantaran'ny asan'ny apôstôly. Olona dokotera manana ny fahaizana izy zany amin'ny fomba fitantarany azy koa dia fantatsika tsara fa tena voatantarany amin'ny atsipriany ary nataony atsipriany indrindra ny amin'ny hoe antso ny fanahy masina no miantso ary ny fanahy masina no maniraka dia ny fanahy masina no miasa. Dia ao anatin'izany moa zany ny fampibebahana vokatr'izay sy ny fanoloran-tena izay ho an'ilay olona, izay olona rehetrarehetra hoe nafidian'Andriamanitra indrindra ao anatin'ny fanoloran-tena zany dia miasa amin'ny tahotra feno ny fahamasinana sy ny fahamarinan'Andriamanitra. Ka izay fahamarinan'Andriamanitra izay no tohizantsika zany amin'izao mamaraparana ny asan'ny apôstôly nefa efa miditra amin'ny fampianarana hafa indray koa avy eo ny amin'izay. Vakiako ny ten'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly 20 dia vakiana manomboka amin'ny tonga dia vakiako amin'ny 520, manomboka amin'ny 520 mifampitoy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha tsy niraisaina ireo dia niala rehefa nanao teny indraimbava Paoly hoe marina izay nampilazain'ny fanahy masina an'i Isaia mpaminany tamin'ny razanareo, manao hoe mandehana amin'ity firenena ity ianao ka lazao hoe mba hare mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahalala, ary mba hijery mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahita. Fa efa adala ny fon'ireo olona ireo, ary efa lalo-dalovana ny sofiny, ary efa nakipiny ny masony fandrao hahita ny masony sy handeha ny sofiny, ary hahalala ny fony dia hibebaka izy ka hasitrana azy aho. Izay zany ajanoko eo manomboka amin'ny 570 eo ny anajanoko azy hoe any amin'ny Isaia 9 koa zany misy an'izay teny izay hoe mandehana hozy izy any amin'ity firenena ity ianao ka lazao hoe mba hare mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahalala, ary mba hijery mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahita. Eto zany tena tian'ny tompo tenenina eto, satria tamin'ny herinandro ity zany araka ny nambara teo rehefa nangataka tamin'ny tompo inona ny fampizarana dia ny amin'ny teny hoe Jehova, ny amin'ny teny hoe Jehova. Misy mpanompon'Andriamanitra na rahalahy hafa efa manazava manana atao hoe document zany, efa misy zavatra hafa nanao fa nadiadiana izy na napahafantatra mihitsy hoe io ilay anarana Jehova io dia tsy io no anaran'Andriamanitra.
tsy Jehova mihitsy ny anaran'Andriamanitra fa nosoratan'ny olona ilay izy. Ny olona zany a izay nanoratra na amin'ny baiboly izay nosoratana amin'ny teny malagasy indrindra dia misy soratra mihitsy fa tsy anaran'Andriamanitra io fa napetraka fotsiny ihany aloha ametrahana azy. Tena antony moa zany a tsy fantatra inona mihitsy ny tena antony ma ho ana manokana fa ny tompo efa ela no efa nametraka an'izay tao anatin'ny fosa, tao anatin'ny saina amin'ny alalan'ny fanahy masina hoe mampieritreritra tokoa ity teny hoe Jehova ity. Amintsika kristianina zany a, kristianina hoe mitory amin'i Jesosy Kristy a, kristianina rehetra fantatsika malagasy angambany zany tiantsika malagasy fa ny kristianina dia manohitra mihitsy fa tsy miaraka amin'ny kristianina mitory an'i Jesosy Kristy ny atao hoe témoin de Jéhovah na hoe ny vavolombelon'i Jehova moa zany amin'ny teny gasy, fa amin'ny teny frantsay mampahazatra tena hoe manazava anazy angambany hoe reny zareo reny a témoin de Jéhovah izay manao asa ohatran'izao fomba fiasany amin'ny fitoriana zany témoin amin'ny Jéhovah zany. Zany hoe tsy eken'ny kristianina zany a ary leverina fa secte ny témoin de Jéhovah. Ny mahagaga nefa io zany manomboka amin'ny fanontaniana zany maaraka ilay teny hitantsika tamin'ny voalohany teo Isaia 4:7-5 hoe ampitahinareo amin'iza moa zany. Dia araka ilay asan'ny apôstôly teo koa hoe mandehana hozy izy mba hare mandrakiriva ihany ianareo fa tsy hahalala ary mba hijery mandrakiriva ihany ianareo fa tsy hahita fa efa adala ny fon'ireo olona ireo. Zany hoe mahagaga mihitsy a ho ana manokana zany. Betsaka ny mpanompon'Andriamanitra, pasteur na ray aman-dreny efa ela mihitsy raha atao hoe foazon'Andriamanitra iasan'ny fanan'Andriamanitra fa tsy miteny an'izay resaka hoe anaran'i Jehova izay. Raha ho an'ny Hebreo moa zany a ho lava ny resaka raha ohatra hoe soratana eto ny hoe fampianarana ny teny Hebreo satria tamin'ny teny Hebreo nanoratana an'io ilay hoe amin'ny teny tsotra fotsiny izy hoe YH fa tsy izay mihitsy na ny Hebreo ary tsy izay ilay izy Yod he vav he zany ny fanonona azy a. Sarotra tononona ilay izy tamin'ny Mosesy ny teny tamin'Andriamanitra hoe ahoana no holazaiko amin'ny zanak'Israely hoe sy amin'ny Farao hoe iza ny naniraka azy, satria tamin'izany zany malaza mihitsy rehefa hoe misy iraka atao dia tsy maintsy miteny ianao hoe izao naniraka anahy. Dia niteny Andriamanitra tamin'izaho ilay izy. Zany hoe tsisy anarana ilay izy fa le verbe être, ilay Andriamanitra izy, ilay Andriamanitra misy, ilay Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra, anton'ny zavatra rehetra, izay no nitenenin'Andriamanitra. Ka io zany a ilay anarana Jéhovah, io no tena tiako azavaina eto hoe ho an'ny kristianina izay nanoratra an'ilay baiboly malagasy izay zany somary hoe ataoko hoe aminahy manokana mety mampalahelo hoe maninona no soratana hoe Jéhovah daholo. Ilay zany hoe satria ilay izy tononoko averiko matetika izy satria Jehova, satria tsy anaran'Andriamanitra ilay izy fa napetraka. Raha mamakytsika amin'ny baiboly teny frantsay na ny teny anglisy izay mahazatra antsika dia tsy misy Jéhovah mihitsy ao na Jehova ao anatin'ny baiboly teny frantsay. Éternel no teneniny eo. Éternel raha dika amin'ny teny malagasy zany a dia hoe le maharitra mandrakizay, le tsy miova ten'Andriamanitra moa zany voalohany izy zany farany, zany no alpha sy omega. Zay zany no hanonana azy. Fa amin'ny baiboly malagasy misy efa nanovana azy ny mpanompon'Andriamanitra hafa izay mahita mihitsy hoe tsy anaran'Andriamanitra ilay Jehova soratana amin'ny baiboly malagasy. Verina amin'ilay fanontaniana zany sy ilay fampieritetana ho antsika hoe tsika zany manohitra fa ny témoin de Jéhovah dia tsy mitory amin'ny Andriamanitra izay torintsika kristianina. Nefa ao anatin'ny baiboly, indrindra moa zany raha mamaky salamo na mamaky an'ity ten'Andriamanitra ity dia feno Jéhovah o Jehova sy Jéhovah. Zany hoe tsika izay mamaky an'ity baiboly ity zany dia tena vavolombelon'i Jehova mihitsy. Ohatran'ny hoe raha miteny frantsay tena mitémoigner fa Jehova no torintsika ao anatin'ny baiboly.
nefa tsika miteny hoe tsy izy na secte ny témoin de Jéhovah. Veriko tsara angambany satria mety azontsika ihany le lojikan'le resaka hoe tsika baiboly malagasy nakabeazan'ny baiboly malagasy misoratra dia manambara ilay Jehova. Voasoratra foana ilay Jehova nga ho iverena kely amin'ny Isaia teo dia vakiana angambany eo amin'ny Leviticus satria teo no tena nampahafantaran'ny tompo anazy zany hoe Leviticus io ankoatran'le fanresahana teo momba n'le hoe fanoratana an'izy amin'ny teny hébreu, fa hoe maninona no tokony mieritreritra zany tsika kristianina hoe tena naran'Andriamanitra tokoa ve izy, satria tsika miteny hoe ny témoin de Jéhovah tsy izy, nefa tsika manonona ny anaran'le Jéhovah tenin'Andriamanitra rehetra misoratra eto vakiako amin'le baiboly misoratra amin'ny teny gasy izy satria izay zao misoratra eto fa raha ny tokony izy zany tsy anaran'i Jéhovah, tsy anaran'Andriamanitra ntsony io. Araka ny teny teo amin'ny teny frantsay izy tsy misy Jéhovah mihitsy eo fa éternel ny amin'ny teny frantsay ny amin'ny teny anglisy. Any amin'ny Leviticus 7:20 eo mbola mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Jéhovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao taminy hoe mitenena amin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra hoe aoka ho masina ianareo satria masina aho Jéhovah tompo Andriamanitrareo. Rehefa miteny ianao zany dia Jéhovah any amin'ny salamy rehetrarehetra any dia tena Jéhovah Jéhovah Jéhovah, nefa tsika miteny fa tsy izy tsy marina ny asan'ny témoin de Jéhovah, tsy mitory ny Kristy, nefa tsika dia mitémoigner fa le Jéhovah no tenenitsika amin'ny baiboly. Araka ny teniko teo zany tsy misy an'le tsy mamoaka an'le document be da be satria misy rahalahy izay efa manazava an'izay amin'ny any Madagasikara. Misy rahalahy maro izay manazava an'izay any Madagasikara momba ny inona ny filazana azy teo, momba ny amin'ny fanazavana ny amin'ny hoe Jéhovah io sy le fanoratana ny anaran'i Jéhovah zany fanonana anazy. Ka izay no fanontaniana apetrakitsika, afaka manontany tena zany tsika. Mety tsika tsirairay avy ny kristianina moa zany ny atao hoe kristianina, tsy ny hoe ny pasteur ihany na ny fiangonana izay arahanao ihany, fa araka ny efa fampianarana tenena foana fa ianao ny tempolin'Andriamanitra ozy izy dia izay mino ozy izy, izay no ny rahan'i Jesosy. Rehefa mino ianao dia izay no atao hoe kristianina, izay mino ny anaran'i Jesosy Kristy nandray anazy. Ka tsika zany miara-mametraka fanontaniana hoe za tokoa hoe zany mitémoigner an'le Jéhovah sa tsy mitémoigner raha mamaky an'io zavatra teny voasoratra io. Misy fanazavana be any azoko tenenina angambany satria le rahalahy dia tena anisan'ny tena nanao fandalinana mihitsy le frère Abel any Madagasikara ny amin'io anarana Jéhovah io. Betsaka ny zavatra amafisy moa zany miteny ihany koa izy ny amin'ny azontsika tenenina ihany koa ny amin'ny resaka hoe Andriamanitra. Ny Andriamanitra moa zany dia nakana ny amin'ny teny frantsay Dieu, amin'ny teny frantsay izy hoe amin'ny Dieu dia natao satria ohatran'ny hoe ny anarana rehetra ihany koa zany eto hoe io nanonana an'le tsy anaran'Andriamanitra io Dieu io fa natao hanonona anazy fotsiny indray koa. Fa le Jéhovah tena niverina mihitsy hoe anarana mihitsy satria ny ao amin'ny toerana misy an'io zany amin'ny soratra amin'ny baiboly hébreu dia misy an'le hoe Yahweh ve sa Yahvé, fa tsy izay koa ny fanonona azy fa hafa ny fanonona azy amin'ny teny hébreu. Fa amin'ny dikany maro ny dikan'le teny io na le Andriamanitra mpamorona amin'ny teny hébreu kosa Elohim, El Shaddai, Dieu Rapha, Dieu be da be ny fomba fiantsonana azy zany arakaraka ny fisehoan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama na tamin'ny Jakoba. Dia nametraka izy hoe ty Andriamanitra arahako ty tena Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, mahita ny zavatra rehetra, dia ameko anarana ohatr'izao. Fa tsy le anarana tena hoe men'Andriamanitra iny zany tsy izay no tenenina amin'io. Izay mahatonga an'izy hoe rehefa miteny zany ohatra hoe ny amin'ny teny frantsay raha ny tokony izy zany tsy teny an'le Jéhovah intsony tsika fa le hoe Andriamanitra hatramin'izay ary ho mandrakizay, le Andriamanitra mpahary, le Andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany. Fa ty le anarana Jéhovah ty zany tokony heritreritra tsika kristianina. Tiana lazaina amin'izay zany
verina kely amin'le asan'ny apôstôly toko 8 satria mahagaga hoe efa ela zany izy io efa ela izy io tsy ataoko ngambany efa manjato taona ny ino moa izy teo ny fankalazana ny baiboly malagasy fa raha hitantsika tsara mihitsy ny zavatra nisaotana hoe tsy tena izy io fa napetraka fotsiny dia mahagaga hoe tazomitsika malagasy zany hoe anisany afaka mieritseritsika anisan'izany hoe satria ao anatin'ny famarinana sy amin'ny famasinana andehanana amin'ny ona amin'Andriamanitra izay no fampiarizantsika eto anisan'izany tokoa ve no isiany hoe zava-misy amin'ny malagasy moa zany hoe betsaka ny kristianina nefa manahoana ny firenena malagasy no ohatran'izao ihany ny fiainan'ny malagasy ary indrindra ny fitondrantenan'ny kristianina indrindra dia mifanohitra amin'ny zavatra hoe amin'ny zavatra iainana na amin'ny anarana entiny zay le mitondra anarana ihany satria zay manaraka fingonana ohatran'izao zay manaraka ny pasteur zao dia kristianina zay fa ny tena kristianina araka ny efa fampianarana eto foana koa dia ianao mandray an' Jesosy Kristy dia mibebaka ianao dia miala amin'ny ratsy fanao dia natao batisa ianao dia mandray ny fanahy masina dia miaraka amin'ny Jesosy mandeha amin'ny famarinana mandeha amin'ny famasinana fa izay no mahagaga amin'ilay asan'ny apôstôly teto zany toko 8 manomboka ny andininy tonga dia resaka amin'ny 20 nataoko verina kany amin'ny andininy 15 ihany hoe hoy zany Paoly hoe marina izay nampilazai ny fanahy masina anisa iampaminany tamin'ny razanareo izy manao hoe mandehana any amin'ity firenena ity ianao ka nilazao hoe mba re mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahalala ary mba hijery mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahita fa efa adala ny fon'ireo olona ireo ary efa lalidalovana ny sofiny ary efa nakipiny ny masony. Tena mahagaga zany hoe anisan'izany tokoa hoe ny firenena malagasy tahaka ny natao tamin'ny zanak'Israely tamin'izany hoe efa lalidalovana ny sofiny nakipy ny masony tsy mahita zany tsika na za manoko anary dia anisany tao anatin'izany hoe efa ela ihany ny atsony tompo tamin'ny fahataninorana dia efa nafantatra an'izany hoe misy an'izany Jesosy zany ay mamonjy manafaka dia manaraka ianao manao amin'ny fanompoana rehetrarehetra tamin'ny endrika maro amin'ny fanarahana an'i Jesosy Kristy fa rehefa tena natsony ianao amin'ny fahamasina sy fahamarinana dia meny fahalalana fahamarinana vaovao dia mampieritreritra koa izay le fanontaniana izay hoe tsy tsika rehetra tokoa ve no mitemoigner an'i Jéhovah raha ohatra hoe manonona foana an'ilay anaran'i Jéhovah isika ao anatin'ity baiboly ity nefa lazaina fa ny témoin de Jéhovah dia secte sy tsy an'i Jesosy. Nefa isika isaka mamaky baiboly indrindra ny tia mamaky salamy ny olona zany no tononontsika eo ka zay zany ny fanontaniana sady apetraka no mampieritreritra antsika fa fahamarinan'Andriamanitra zany matoa tonga amintsika zany ny ten'Andriamanitra aoka tsy anisan'ireo hoe mahita ihany fa ino izy teo hoe nakipy ny masony na lalidalovana ny sofiny teo izy fa andrao izy ahita ny masony sy andre ny sofiny dia ary ahalala ny fony dia hibebaka izy ka hasitrana azy ao anatin'ny fanasitrahana nataon'Andriamanitra koa zany ny amin'ny firenena ny amin'ny tenantsika tsiraray avy ny amin'ny fahalalana ny fahamarinana dia indray tonga ilay fahamarinana fa tsika mbola misalasala satria efa niainana hatramin'izay ilay iziko efa mahazatra fa maninona no izao voalazainy zany fa amin'izao andro farany izao moa zany efa farany no avy Jesosy fa tongotra ny andro farany dia ampifantary ny fahamarinana mba antsika tsiraray avy araka ny tena hoe mitaiza ny solika dia mifampianatra isika hoe ahoana moa zany no atao hitazomana ny finoana hidirana any amin'Andriamanitra ka izay zany ny fanontaniana lehibe izay miseho androany hoe isan'ny vavolombelon'i Jéhovah ve ianao sa tena kristianina mitory an'ilay Jesosy Kristy sy mitory an'ilay Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany araka ny teneniko teo zany amin'ilay Andriamanitra moa zany anarana izay nomena ny hoe Dieu fa misy adihevitra koa amin'izay fa raha amin'ny ino izy teo amin'ny filazana azy ohatra hoe ny latable amin'ny teny frantsay dia natao hoe latabatra ohatrany hoe napetraka koa ilay anarana fa ty anarana ity dia ilay teny hébreu izay tsy azo tononona mihitsy no tononona sady tsy mifanaraka amin'ny finoana kristianina mihitsy ilay anarana raha mbola averiko ihany zany fa raha mamaky ny baiboly ankabeazany ny teny anglisy ary koa ny teny frantsay izay akaiky gasy
amin'ny malagasy dia tsy mahita an'izany Jéhovah zany mihitsy ianao. Éternel no tenenina eo, na Seigneur na créateur. Zay zany tokony ho dinihantsika tsara ary hialantsika. Zay moa zany no tena zavatra hoe antony tenenana an'izao mba hialantsika amin'izay tsy fahalalana izay. Ny fampaherezana tenin'Andriamanitra ary tsika raisina ao anatin'izany zany fampaherezantsika anazy hoe ny anankiray dia mbola ao amin'ny Isaia ihany. Isaia 2:20. Isaia 2:20 ny 9:9. Isaia 2:20 ny 9:9. Vaky toy izao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Izao dia efa tsy tenenina intsony izy zany satria raha ny izy mbola soratany tany hoe Jéhovah. Tsy anaran'Andriamanitra intsony izaho ilay mpamorona na izaho ilay mpahary, izaho ilay mandrakizay, izany ny anarako. Zany ny teniny eto zany ny Isaia 2:20. Izao ilay tompo, izao ilay mpahary, izao ilay mandrakizay, izao ilay tsy miofa, izany ny anarako ka ny voninahitro tsy meko ny hafa. Ary ny fiderana ahy ho an'ny sarin-javatra voasikotra. Tena hoe Andriamanitra sari-piaro zany ilay Andriamanitra ivavahantsika, ka mila mitandrina isika amin'ny zavatra mety heverina hoe zavatra kely efa tsy zampy no resahanareo, resaka fandaniana andro ny ataonareo zany, na inona koa no antony resahanareo an'izany amin'izao andro firy taona izay ny iainana an'io nety foana fa maninona izao no tsy mety intsony. Fa mila mieritreritra zany tsika malagasy. Zay na inona ny antony nametrahan'ilay olona izay nanoratra an'ilay baiboly amin'io hoe nametrahany an'io hoe Jéhovah io. Tsika miteny averika any, tsika miteny fa ny témoin de Jéhovah dia secte tsy manara-dia an'i Kristy, nefa tsika dia mitémoigner an'i Jéhovah amin'ny famakinany baiboly izay misoratra amin'izany, feno mihitsy izy ato. Ka mila mieritreritra zany tsika kristianina raha te handeha amin'ny famarinana, te handeha amin'ny fahamasinana amin'ny fanarahana an'i Kristy. Ao amin'ny Ezekela 3:7 ny 9:9. Raisiko ihany koa fanazavana ny hoe masaripiteo zany hoe sari-piara Andriamanitra. Zao zany hoe maninona Andriamanitra no tokony tsy ho tononona foana zany. Ilay anarana izay hoe tena hoe anarana nametrahany, hoe anarana nitenenina nisehony tamin'ny Mosesy, tamin'ny zanak'Israely. Ao amin'ny Ezekela 3:7-9. Hoe maninona no ambara zany ilay fahamarinana. Fa maninona no ambara ny fahamarinana eto, maninona no ambara izany teny izany ankehitriny, fa tsy hoe aleo manahirana ny teny an'izany, fa ohatrany mamenatra manahirana satria ho sahirantsika zao mety ho rava zany ity baiboly ity zany. Zao sa hoe ilay baiboly dia tena tenin'Andriamanitra ny baiboly, fa ilay teny Jéhovah ao anatin'izy ity no tsy izy araka ny hoe anaran'Andriamanitra. Vakiako zany ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe maninona no toriana sy tenenina ilay tenin'Andriamanitra io hoe ny fahamarinana. Hoy izy hoe raha hoy izao amin'ny ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao ary tsy mananatra azy ianao, na miteny hananatra ny ratsy fanahy hialany amin'ny lalana ratsy hamonjena ny ainy, dia ho faty amin'ny heliny ihany ilay ratsy fanahy. Nefa adinoko amin'ny tananao ny rahany. Fa raha mananatra ny ratsy fanahy kosa ianao, ka izy no tsy mety miala amin'ny faharatsiany sy amin'ny lalana ratsy, dia ho faty amin'ny heliny ihany izy, fa voavonjinao ny fanahinao. Zay zany no antony tenenana amin'izao teny izao. Ilay ratsy fanahy eto dia efa fantatsika tsara tamin'ilay vakiana tamin'ny Isaia tamin'ny ao amin'ny asan'ny apôstôly teo, fa hoe aheno ihany ny sofiny fa tsy hare izy. Tsika zany manaraka an'Andriamanitra ihany, manaraka an'ilay mpanao ny lanitra sy ny tany, fa tsy mety miaina na mahamenatra zany raha hiteny amin'izany tsika, indrindra fa tsika mpanompon'Andriamanitra. Zay no fidiana hitarika ny olona tsy mahasahy miteny an'izany tsika satria heverintsika fa tsy fahamarinana izany. Fa raha mandinika tsara amin'izay fanontaniana izay, izay napetraka ny Tompo tao anatin'ny foko tao, dia averiko foana. Raha milaza isika
kristianina fa ny témoin de Jéhovah dia secte na tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa isika izay mamaky ny baiboly izay misy misoratra amin'ny Jéhovah foana, tsy tsika ve ny voalohany mitémoigner, fa le Jéhovah dia Andriamanitra izay mitovy amin'izareo ary zareo ary mety azoko tenenina eto izany faly izy satria tsy miteny aminao izy fa ianao ary no mijoro vavolombelona mihoatra ny zareo kokoa. Amin'ny famakiana an'izany tsy tapaka mihitsy, indrindra fa tiantsika averina foana izay tiantsika kristianina ny mamaky ny salamo satria misy fitahiana ao ohatran'ny fampaherezana, fa rehefa tena hiditra amin'ilay fahamarinana sy fahamasinana dia tsy voavaky. Ka izay zany hozy ny tompo hoe ho faty ianao hozy izy fa tokoa ianao raha tsy mananatra azy ianao. Mba tsy ho faty ny fanahintsika ny tenako manokana dia ambarako amintsika zany izay fahamarinana izay hoe tandremo ary tokony halantsika ny fitenenana sy fanononana an'io anarana io. Araka ny teniko teo zany betsaka ny fanazavana izay efa nentin'ny mpanompony hafa, rahalahy hafa, misy document, misy argument, misy endrika fanohanana ara-siantifika, araka fahalalana izay nentiny tsy hoetiketiko izy fa izay fanontaniana izay angamba ny toko hoe azontsika eritreretana. Na amin'ny hoe tsika tokoa ve no mijoro vavolombelon'io anaran'io sa tsy izy sa tsy manaiky. Raha tsy manaiky tsika hoe tsy mijoro vavolombelona an'ilay anarana dia tsy tokony hanonona an'ilay izy intsony. Fa raha mbola manonona ianao na mankasitraka an'ilay izy mamaky an'ilay izy tamin'ny baiboly ato foana dia hijoro vavolombelona amin'io ianao dia tsy mifanalavitra amin'izareo ary ianao fa mihoatra noho zareo satria ianao no manonona an'izay isaky ny mamaky ny tenin'Andriamanitra. Ka dia izany anisan'ny mampieritreritra antsika izany satria rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra, tonga ny fanahy masina dia manambara mba tsy hanadinana antsika tsiraray avy izany ary ho anahy manokana ambara eto izany izay tenin'Andriamanitra izay ka dia anjarantsika no mandray na tsy mandray satria ny tompo no ino moa teo no miteny ary ny fanahy masina no mampiteny. Izay na tonga n'ilay fanahy masina na ny tompony efa miteny hoe satria za saika hiditra amin'ny manaraka raha sitrapon'ny tompo dia hiditra amin'ny fanazavanany amin'ny hoe romanina ao amin'ny teny romanina. Ny romanina dia efa i Paoly no manoratra azy fa araka ny teny lazaina teo fa ny asan'ny apôstôly dia Lioka no nanoratra azy. Fa ho hitantsika hoe ahoana koa izany fijoroan'ny Paoly nanomboka nanoratra ny romanina izany rehefa tena hoe nandray an'i Jesosy izy. Izay moa izany amin'ny fampianarana manaraka raha sitrapon'ny tompo raha tianao dia afaka manaraka izao fampiherezana ilay izy. Tsy tena fampianarana satria ny fanahy masina no mampianatra fa izay na za dia miteny fotsiny ihany manambara arak'ilay afatry ny tompo teo. Mila arak'ilay izy hoe mila mitandrina izany tsika hoe ahoana marina moa izany no mahatonga an'ilay rahalahy masamy teny. Fa manino izy masamy teny ohatr'izany dia misy tenin'Andriamanitra koa amin'ny Jaona toko voalohany, Jaona voalohany toko fahaefatra, ny andininy voalohany eo. Jaona voalohany toko fahaefatra, andininy voalohany izay fantatsika tsara koa. Afantarantsika hoe ahoana moa izany raha tiantsika ho fantatra hoe marina tokoa ve sa tsy marina izany tenin'ny rahalahy izany dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe ry malala aza mino ny fanahy rehetra fa izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia. Satria maro ny mpamina ny sandoka fa efa lasany amin'izao tontolo izao. Efa lasany amin'izao tontolo izao. Izaho toetra hozy izy ny fanahy. Afaka manontany arak'izay fanontaniana izay zany raha manontany tsika na tena manontany amin'ny tompo raha ohatra ianao zany te hiasan'ny fanan'Andriamanitra dia manontany tokoa ianao hoe tena izany tokoa ve ilay anaran'Andriamanitra, azoko tononona tokoa ve anisan'ny manohana an'ilay fikambanana anankiray ve za sa tsy miaraka amin'izareo nefa za milaza fa kristianina mitory an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra avy any Nazareta nefa manonona an'ilay anarana foana ianao dia izay zany izy hoe mila mieritreritra tsika. Izaho toetra hozy izy, anjarantsika no mizaha toetra raha tsapanao fa hoe tsy marina ny tenin'ilay rahalahy fa mba te hiresaka izy dia ny fanahy masina no hamangy anao fa ho anahy manokana sy izahay zany izay efa nivangian'ny tompo amin'izay betsaka ny olona efa natsonin'i Jesosy ahafantatra an'izay fahamarinana izay
hoe nahoana tokoa no napetraka ao amin'ny baiboly gasy any izy io a, averika any foana koa zay. Maninona no tao amin'ny baiboly gasy no napetraka io anaran'io fa ny amin'ny baiboly hafa tsy mba napetraka ry zareo izy. Dia zay zany a no fampieritetana ao antsika. Misy teny anankiray ary eo fa amin'ny momban'ny hoe Andriamanitra saro-piaro sy hoe Andriamanitra hoe Jehova tompony maro. Soratany hoe Jehova tompony maro, zany ny anoratan'izy amin'ny teny gasy. Amin'ny teny frantsay fotsiny izy hoe Éternel des armées. Io zany a raha diniantsika na le tompony maro ary dia nahagaga. Hoe maninona no lazaina fa tompony maro izy fa tsy natao hoe Andriamanitra lehibean'ny mpiantafika na lehibean'ny tafika, lehibean'ny miaramila. Satria tamin'ny andro ny nanoratana azy dia fantatsika tsara fa sarotsarotra tamin'ny mpanoratra ihany ny teny hoe raha lehibe noho ny miaramila sy lehibe ny mpanapaka ireto a, fantatry ny malagasy ve zany dia mety mahafantatra izy a, zay hoe eno ny sofiny hiratra ny masony a, dia hiteny izy fa ay le Andriamanitra tsy miova na Andriamanitra arahan'zareo ty a, mahery noho ny miaramila, mahery noho ny mpiantafika, fa natao Andriamanitra Jehova tompony maro teneniko moa zay, satria zay ny anoratana azy io foana. Hoe Jehova tompony maro rehefa meno an'izy ny olona dia vakiana fotsiny, tsy azon'ny olona tsaina akory izy ohatrany hoe atao tononona fotsiny amin'izao. Fa raha tena fantatrao le anaran'Andriamanitra, hoe le hoe anaran'ny Andriamanitra tena hoe le mpahary ny lanitra sy ny tany, zay lehibean'ny mpiatafika, zay ny tena dikany. Anisan'ny dikany amin'ny Betabe moa zany ny dikany amin'ny teny Hebreo a, anisany ao anatin'izay le hoe tompony maro, fa ny tena dikany akaikin'izy dia hoe tena lehibean'ny mpiatafika. Lehibean'ny mpiatafika io le Andriamanitra arahanao io. Mahery io Andriamanitra miady, manana fahefana any amin'ny Salamo 120 any raha vakitsika manontolo, dia fantatrao tsara mihitsy zany hoe ahoana zany fiasan'Andriamanitra zany miady ho anao. Hoe raha misy firy arivo izy na nalina mianjera sy lavo ankavia sy ankavananao ianao a, tsy haninona, tsy hampaninanao za. Satria ilay Andriamanitra miaraka aminao a, ilay mpahary a, ilay Andriamanitra ilay mpamorona ny zavatra rehetra, Andriamanitra lehibean'ny mpiantafika, lehibean'ny miaramila, mandresy izy io. Zany ny teoriana amintsika foana hoe betsaka ny ten'Andriamanitra izay tsara fantarina ho fantatsika malagasy hoe ahoana marina no tokony azahoantsika an'ilay ten'Andriamanitra, fa vakiana fotsiny a na enoina fotsiny a, dia avy eo tsy fantatsika hoe ahoana moa zany ny fahefana amen'Andriamanitra anao koa. Rehefa nandray anazy izy a dia nomeny fahefana ahazo hery, zany ny tenin'ny Tompo. Dia ilay fanahy masina indrindra zany no nomeny antsika. Ka zany rehetra zany a no anisany antony hoe maniraka ny rahan'ny Tompo, ny rahan'ny fanahy masina eto hoe teneno ihany a, na hieno ny olona na tsy hieno, fa zay a no andrahana anareo. Mitoria hozy izy ny filazantsara. Iny moa zany filazantsara zany, zavatra tsara mitoriana, zany ny rahan'ny Tompo hoe ndana mitory ny filazantsara fa tsy mitory anarana, tsy mitory anaram-piangonana, tsy mitory ny pasteur, tsy mitory anahako aho na mitory amin'izao fiaraha-mivavaka izao, fa ilay filazantsara, zavatra tsara hatsaranao a, andehanantsika any amin'ny iona amin'Andriamanitra, zany ny tenenana an'izany eto. Eo amin'ny Matio 5 moa zany a, fampaherezana ao antsika, satria anisan'izany na ny tenako na ny hafa izay mijoro manambara ny marina izay ambaran'ny ten'Andriamanitra, dia mijoro ianao a, tsy matahotra ianao. Zay le hoe ao amin'ny olazaintsika izay amin'ny manaraka hoe raha sitrapon'ny Tompo araka ny teniko ao amin'ny Romanina 1 eo a, dia miteny mihitsy Paoly hoe zaho izy tsy menatra ny filazantsara, hoe tsy menatra intsony izy. Vao nahita izy fanena tamin'i Jesosy izay le izy nanenjika sy namono ny kristianina, fa izy mihitsy ny teny hoe za tsy menatra intsony, tsy menatra ny filazantsara. Fa ohatran'izay no mahatonga antsika hoe rehefa mampiteny ny Tompo dia miteny koa tsika tsisy henatra, fa mandeha amin'ny fahasahiana. Dia ozy izy eo amin'ny Jesosy mihitsy no niteny eto, nampianatra olona maro amin'ny Matio 5. Bakiko amin'ny anaran'i Jesosy eto hoe 10:10 eo hoe sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana, fa aza ny fanjakan'ny lanitra. Hoe miteny ny fahamarinana anao a, ka enjehan'ny olona, araka ilay teny teo mety betsaka ny olona miteny hoe mianan-kendry ve, sa hoe ahoana indray izany filaza izany, fa
mbola averika any hoe mila mandinika zany tsika hoe raha milaza ianao fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny temoin de Jéhovah, nefa ianao manonona an'ilay Jéhovah foana amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ato dia mieritrereta izay fotsiny zany fanontena anankiray ny fanazavana an'ilay anarana sy ny antony nametrahana azy teo dia betsaka ny teneniko teo hoe misy rahalahy sy ny mpanompon'Andriamanitra hafa efa manazava izany afaka manaraka izany ianao amin'ny YouTube, amin'ny vidéo isan-karazany. Fa eto dia izay fanontaniana izay no apetrakintsika hoe manonona tena mijoro vavolombelona anio ve ianao sa anisany hoe kristianina manohitra an'izay endrika anankiray izay. Ohatra izy hoe sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Dia mbola mipetraka eto foana koa izany hoe tsy etỳ tany, raha ny fanjakana etỳ tany no hoe masoana sy hiazakazahana dia tsy hiteny ianao. Azahako indrindra tsy hiteny an'izany ahako fa velao fotsiny handeha amin'izao satria efa izay mahazatra fa no ilay fanjakan'ny lanitra, fa azy ny fanjakan'ny lanitra dia teny ianao amin'ny fahamarinana fa ilay lanitra izay ny tanjontsika, tsy ilay fanjakana etỳ tany fa ilay fanjakan'ny lanitra. Vakia kely ihany angambany nivoaka ilay sary teo ka namerina kely aho izany dia izay no averiko ilay tenin'Andriamanitra eo amin'ny 1:1 amin'ny Matteo 5 teo. Sambatra ianareo raha aratsian'ny olona sy enjehany ary asian'izay teny ratsy rehetra hitenenany lainga anareo noho ny amiko. Dia noho Jesosy io noho Jesosy izy no miteny teo tendrombohitra izany io izay no antony hitenenana izao fampafatana mety zava-baovao amintsika koa. Fa ny tompo miteny hoe ambarao ny teny amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana fa mba tsy ho isany ho lalo-dalovana ka tsy hare fa tena handray ny tenin'ny tompo ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Dia misaotra ny tompontsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay nizaraina androany fa izy ny antony zavatra rehetra. Izay moa izany ny tenin'ny tompo ambara amintsika androany mety ho teny fanambarana izany aminao, mety teny fampibebahana koa, fampibebahana ao antsika rehetra satria tsy mahafantatra isika na atao anatin'ny tsy fahalalana na atao anatin'ny fananiana koa satria efa tonga ny teny ankehitriny nefa antsika mbola ataoko hoe tsy manaiky, miziriziry amin'ny fahalalana ananantsika koa. Dia fotoana tokony hibebahantsika izany amin'izay fanonan'izay angatao ny tompo, hiaraka angataka amin'ny tompontsika, angataka amin'Andriamanitra, angataka amin'i Jesosy Kristy hanafaka antsika amin'ny tsy fahalalana, hanafaka amintsika na amin'izany fanonana n'izany anaran'izany fotsiny ary hiala amin'izany. Dia ny fanahy masina ny rahan'i Jesosy hanafaka antsika amin'izany endrika sy fomba izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Vavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, nambara ny teninao ankehitriny fa ianao ilay Andriamanitra tsy miova hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay. Ianao ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ny teny ianao dia ary izao rehetra izao ka dia ianao no antsoinay, ianao no ivavahanay. Eny Tompo, fona aminao raha misy mihoatra na tsy ampy ny teny fa hifonana aminao ny amin'ny fanononana izany anaran'izany, tsy ary amin'ny tsy fahalalana, amin'ny tsy nahafantarana fa ianao no ny anaranao dia mahasari-piaro anao. Sari-piaro ianao amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ny anaranao Andriamanitra, ka dia mamindra fo aminay, mamindra fo amin'ny firenenay, mba tsy ao amin'ny firenenay tokoa no hitoeran'ny famaizana, ny fitsarana noho ny tsy fahalalana, noho ny tsy fankatoavana ihany koa. Satria tonga aminay ny teny ny fanazavana ankehitriny dia ampio izay hankatoa mangataka anao fanahy masina, hankatoa sy hanaiky ary esory aminay ny fiteny, ny fanononana izay tsy araka ny sitraponao, ny anaranao. Ka dia mangataka ny fainao masina momba anay, mpafantatra anay koa ny marina rehetra, betsaka ny famarinana mbola tianao ambara aminay ka dia mitenena mandrakariva fa voninkaino izay indra misaotra anao izay fanahy masina satria tsy miova ianao, miteny mandrakariva, maniraka ianao
ka izany dia voninahitra ny anaranao irery ihany dia tanteraka ny fanambarana ny teninao ka dia engany ianao hanokatra ny maso, hanokatra ny sofina, hampalady ny sofina ka dia hanaraka anao izay hiheno sy hanaradianao hijoro ho vavolombelonao marina ry tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka ry avo indrindra ry mahery indrindra tompony fahefana rehetra hatrany an-danitra ka tsy tỳ-tany. Ianao no maharitra mandrakizay, ianao no alpha sy omega, ianao ny ivavahanay ka dia voninahitra ho anao irery ihany ry Andriamanitra tompony fahefana rehetra ary amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovana izany vavaka izany. Misaotra Tompo, misaotra Ray, aleloia, amen. Dia misaotra amin'ny tompontsika tanteraka ny fotoana androany izany izay ny fampizarantsika izay teny izay dia araka ilay teny teo izany izay ilay fanontaniana ka anjarantsika tsirairay avy no mieritreritra fa izay dia nampita ny amin'ny afatra no men'ny tompo. Fampatsivana kely alohan'ny sarahantsika isaky ny alahady faran'ny volana izany isaky ny eto amin'ny fiarahamin-bavaka eto dia misy ny fandraisana fanasan'ny tompo izay fanatanterahana nandritsy ny herintaona mahery izay ka dia manasa anao raha tianao satria izany no tian'ny tompo koa. Betsaka ny olona tao anatin'le fioboana izany no tena nitenenan'ny tompo izay. Betsaka ny olona no tsy mandray ny fanasan'ny tompo intsony fa ao an-tokantrano ao araka ny tenin'ny tompo foana hoe midiro amin'ny efitranonao mangina fa izy hamaly anao mangingina dia ianao ilay tempolin'Andriamanitra no tiany hiaraka aminy. Jesosy no miteny hoe izao no ataovy fahatsiarovana aho hozy izy raha misotro sy mihinana an'itony ny rako sy ny nofiko ianareo. Izay ny antony nandrahany koa izany hoe misy fandraisana fanasan'ny tompo mivantana izay arahantsika eran-tany amin'ny teny malagasy moa izany satria izay no endrika nandrahan'ny tompo anay hatramin'izao aloha ka dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany mampirisika mandrakariva antsika koa misy fidrona vavolombelona maro amin'ny hoe ho avy Jesosy Kristy mibeba. Izany zany ny lohateny izay ratapentsika amin'ny YouTube dia hivoaka amintsika misy fidrona vavolombelona sy fampianarana sy fampibebahana maro efa natao nandritsy ny 2 taona izay ao anatin'ny izay YouTube izay fahatsika mifampahery fahatsika mandroso mandrakariva koa amin'izao fiarahana mihazakazaka mitahiry ny solika hiakatra ho any an-danitra ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra Tompo manao velomanao raha mbola tsy tonga Jesosy dia miaona eto indray tsika amin'ny lahady manaraka ka dia misaotra Tompo. Amen.